Inatrany itop klasy itopoko vavy no entinay rabanareo amin'ny izao alina izao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara resena mpitiavana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ety am-piandohana aloha dia andao arahintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity amin'ny alalan'ny lohateny. Anarana roa dia ny anarany Jeneraly Andriatsara Fararakoton-Drazaka, kamandan'ny Zandarmaria-pirenena ankehitriny sy ny Jeneraly Ribake Jeannot izay lefitry ny kamandan'ny Zandarmaria-pirenena no resaka misy mivoy fa mety ho apetraka ho sekretera-panjakana miadidiny Zandarmaria-pirenena isolo ny Jeneraly Serge Jolet izay ambarany ireo vaovao samihafa mivoaka fa tsy ho voatazona amin'ny toerana intsony. Efatra amin'ny alatsinainy teo no mihodinkodina ny anarany Jeneraly Ribake Jeannot io raha toa ka androany vao tena niparitaka ny anaran'ny kamandan'ny Zandarmaria-pirenena. Tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny famoahana ireo famatsim-bola avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny fiziriziriny ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanakanana hetsika ataon'ny mpanohitra amin'izao raha ny nambarany Parrain Auguste, ambassadeur ny Madagasikara tao Senegal teo aloha. Raisy ny vondrona iraisam-pirenena ho tsy fanajana ny lalam-pandrenana mantsy ny fandraisan'ny fitondram-panjakana ny fepetra amin'ny fanakanana hetsika io toy ny efa fampafatarana nataon'ny vondrona Europeana ny taratasy omaly ary nosoniavy ny masovo miisa fito sy délégation ny vondrona Europeana ho hiatrany Parrain Auguste. Trano iray no may kila avokoa ny entana rehetra tao aminy teny Ambohimanarina androany maraina. Tsy tahotrano ireny mpianakaviana 10 taona izay mipetraka irery tamin'ny sehoany ny loza ka tao anatin'izany nisiny ny firetana izay efa saika ny ampita tamin'ireo trano mifanila saingy voavonjany ny manodidina aingana ihany koa ny fiparitahan'ny afo. Efa vonoany koa miora hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavineny toetry ny andro ho an'ny rampitso. Atsoritra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary ho fantarintsika hoe toy ny ahoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro rampitso alakamisy fahaenina ny volana aprily taona 2020 sy 2021. Saika hivadibadika ny toetry ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara raha toa ka ahitana rotsakorana kosa ny any andrefany nosy any. Andao ary ho fantarintsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afoatany dia anomboantsika azy ny tapa-maraina dia ahitana andian-drahona matevina izy omalika ny andro noho izany raha toa ka ahitana rotsakorana kosa ny ato fianaratsy ho ato fa raha ny any nosy be indray ary dia no izantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia efa ny miasa ny rahona sy ny masoandro nosy be ka vinavinaina manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika ahitana orana tandrifin-drahona ny ato Sainte Marie ato ny tapa-maraina raha toa ka efa ny miasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny faritra sisa ambiny. Izay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ary ny tapa-maraina. Andao fantarintsika manaraka ary hoe toy ny ahoana kosa ny mety ho toetry ny andro ny tapany hariva raha ny ho an'ny afoatany hatrano dia no izantsika azy dia mbola itoy izay andian-drahona matevina izay fa ahitantsika rotsakorana kosa mety arankotrika ny any fianaratsy ho an'ny tapany hariva. Raha ijerintsika ny any Mahajanga any dia ahitana oram-baratra izy raha toa ka ahitana andian-drahona matevina ny ato Toamasina ato. Raha ny maripana ambany indrindra ny jerentsika manaraka dia tazana izany ho an'ny any fianaratsy ho any izay vinavinaina manodidina ny 17 ka hatramin'ny 420 degré celsius ary ny ato Mahajanga ato ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro rampitso alakamisy. Ny masoandro kosa ho an'ny afoatany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary nentsika amin'ny 9 hariva. Isaoraka be dabe ianao niaraka amin'ny hatramin'ny farany ary mbola saika mpanajana ianao anaraka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsopoko. Iverenantsika raha ny vetivety ary aloha ireo lohateny.
Anarana roa dia ny anarany jeneraly Andriatsara Fararakoton-Drazaka kamandiny zandarmarim-pirenena ankehitriny sy ny jeneraly Ribake Jeannot izay lefitry ny kamandiny zandarmarim-pirenena no resaka misy mivoy fa ho mety ho apetraka ho sekretera-panjakana miadidy ny zandarmarim-pirenena isolo ny jeneraly Serge Jolet izay ambaran'ireo vaovao samihafa mivoaka fa tsy ho voatazona amin'ny toerany intsony. Efatra amin'ny alatsinainy teo no mihodinkodina ny anarany jeneraly Ribake Jeannot io raha toa ka androany vao tena niparitaka ny anarany kamandiny zandarmarim-pirenena. Tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny famoahana ireo famatsiam-bola avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny fiziriziriny ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanakanana hetsika ataon'ny mpanohitra amin'izao raha ny nambarany Parrain Auguste ambassadeur ny Madagasikara tao Sénégal teo aloha. Raisy ny vondrona iraisam-pirenena ho tsy fanajana ny lalam-pandrenana mantsy ny fandraisan'ny fitondram-panjakana ny fepetra amin'ny fanakanana hetsika io toy ny efa fampahafantarana nataon'ny vondrona Europeana ny taratasy omaly ary nosoniavy ny masovomi safito sy délégation ny vondrona Europeana ohatra ny Parrain Auguste. Trano iray no may kila avokoa ny entana rehetra tao aminy teny Ambohimanarina androany maraina. Sy tao an-trano ireny mpianakaviana 10 taona izay mipetraka irery tamin'ny sehoany ny loza ka tao anatin'izany nisiny ny firetana izay efa saika ny ampita tamin'ireo trano mifanila saingy vahonjy ny manodidina aingana ihany koa ny fiparitahan'ny afo. Ny antsipriam-baovao avy hatrany aza ny jeneraly Ribake Jeannot, ny jeneraly Andry Rakoton-Drazaka ireo no anarana roa no mihodinkodina amin'izao izay ambara fa ho apetraka ho sekretera-panjakana miadidy ny zandarmarim-pirenena isolo toerana ny jeneraly Serge Jolet izay voalaza fa tsy ho voatazana eo amin'ny toerany sagintsony raha ny loharanom-baovao mivoaka avy amin'ireo sehatra ambony eto amin'ny firenena. Efatra amin'ny alatsinainy lasa teo no niverimberina ny anarany jeneraly Ribake Jeannot izay mitana ny lefitra voalohany ny kamandiny zandarmarim-pirenena ankehitriny. Efa nitana ny toerany tale jeneraly ny ATT na ny Antotan-Draharaha misahana ny fitaterana an-tanety ny alohany nitana ny eo andraikitra io. Ho an'ny jeneraly Andry Rakoton-Drazaka kosa indray mitana ny toerany kamandiny zandarmarim-pirenena izy nanomboka ny 12 aogositra 2024. Efa nitana ny toerany lehibe ny farim-piadidiny zandarmarim-pirenena teto amin'ny Antananarivo na ny CIRGN ny alohany nandraisany toerany io. Efa ny alatsinainy lasa teo no nandeha ny feo amin'ny fanoloana ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmarim-pirenena io. Nandritra ny fankalazana ny andro ny 7 Martsa aza no efa tsy tao anatin'ireo nahazo toerana ny safo ny andian-tafika ny jeneraly Serge Jolet tamin'ny fotoana io izay efa nivoahan'ny fampiresahana teo aminy sy ny filohampirenena Andry Rajoelina andrasana amin'ny filan-kevitry ny minisitra androany ny fampiatona ny saig io raha ny vaovao mivoaka hatrany. Mety efa olona akaiky ny filohampirenena efa mivadika aminy no mamoaka ireny oronan-peo mahavoasaringotra ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmarim-pirenena ireny hoy Serge Zafimahova izay efa lehibe ny sampandraraha-pitsikilovana na ny service renseignement teo anivo ny fiadidina ny Repoblika tamin'ny fitondrana Zafy Albert. Tokony efa voaro mantsy raha baiko toy ireny baiko ny filoha ireny hoy ihany i Constant Ravelisson nambarany Serge Zafimahova nefa fa tsy teraka fitoniana eto amin'ny firenena ireny tranga ireny indrindra eo anivo ny mpitandro filaminana amin'izao ankatoky ny fividianana izao. Tsy ho fantatra mihitsy nefa ny tena tompon'antoka amin'ireny fa tranga ihany no hita amin'izao hoy Serge Zafimahova. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra no mitatra ny vaovao. Tsy maintsy hiteraka savorovoro ao anatin'ny zandarmarim-pirenena sy ny fianakaviam-ben'ny mpitandro ny filaminana ny fisian'ny oronan-peo mivoaka mahakasika ny SEG sy ny filohampirenena iny ho ny lehibe ny sampapitsikilovana tamin'ny fitondrany profesora Zafy Albert Serge Zafimahova androany. Samy yaya mantsy ny samy mpitandro ny filaminana amin'izao izy no sady tsy ahatokony ao anatin'ny fitondrana intsony ihany koa. Zaretsaretra zany tsy mitondra fitonena eto amin'ny firenena manakorotana saim-bahoaka zany manakorotana ny filaminana tokony hisy ao ampitandro ny filaminana forcément ça déstabilise les forces hoe satria tsy lasa le mission tokony ataony zany no ataony fa mifampiaya le fampiaya zay ny tena arety mandroso ao anatina ataontsika hoe rehefa migérer anao
ataontsika hoe sécurité nationale. Tsy ho fantatra mantsy hoy Serge Azafimahova na ninina natao ireny oronan-peo ireny ho fanakorontanana saim-bahoaka ihany koa. Mety ho ny vahiny ihany koa na ireo tambazotra mpifandraisana no namoaka ireny hoy ity mpandalina raharaha amin'ny pirenena ety. Zany fuite zany hoe au niveau na président république na avy eo amin'ny fitondrana ihany mamoaka le izy na olona zany efa manohatra n'le fitondrana anatin'ny système ny sécurité. Mila fitaovana anie zany fa tsy vitavita ho azy. Ny asa diny koa fa ny service vahiny koa afaka mamoaka. Fomba be dia be zany afahana mamoaka zavatra ohatrandreny. Dia io hoe izy zany nirafitra manao écoute eto amin'ity firenena ity amin'izao fotoana. Satria misy azy zay zany eo amin'ny service de sécurité amin'ny présidence ao ny mety CIS fe manao ny écoute, mety ny service ny renseignement samihafa fe manao manana mécanisme d'écoute. Zany taona le fipetraka io mpangabo voatery le corps nanao an'le écoute. Nanamafy ihany koa ny mpandalina raharaha pirenena Constant Ravelson fa tokony voaary manokana raha baiko tsindry-bokotra tahaka ireny baiko ny filohan'ny pirenena ireny. Raha mifahendrena fa tsy ataoko toto zany message avy amin'ny président de république zany mandalo cryptage zany hoe mivadika ho kody zay manana ny kody ihany no afaka mahalala le zavatra tenenina na le midécrypté zany. Nisy sampandraraha zany teto amintsika olona begalona akaiky sy napakatra andrajoelona tamin'ny fanonganam-panjakana no napetraka ho lehibeny. Asa zao raha mbola misy zay office zay ka le message telquel avy amin'ny président de république makamin'ny olona de rang de ministre ary indrindrindra baiko tsindry-bokotra ohatran'iny zany tokony ho crypté zany. Fa misy kitoto na misy fanahinina zay no mampisalasala hoe misy fanahinina ve atao zay voaniny. Tokony atsahatra araka izany fanomezan'ny filohan'ny pirenena izy tena ny fampiakarana gradina jeneraly satria io no mahatonga baiko politika omena ny zandary ho ny mpandinika raharaha pirenena Constant Ravelson androany. Le président manome baiko politika zany zavatra fady zany. Ny mahachef suprême des armées anao dia ho an'ny firenena ho an'ny Madagasikara fa tsy ho ana toko ray ny baiko omenao. Za eto lasa misalasala mihitsy hoe ny fanendrena grady ohatra okizay mihitsy ty hoe ny président de république no manome gradina général na salamizana. Alao io jerena fomba mihitsy fa io zao ny zava-doza ateraky zany. Lasa baiko politika nomena ny foloalindana namena ny gendarme namena ny polisy. Alao zay mahay azy ny karakara ny fisondrotana ao anivony ao. Andrasana ato anatin'ny herinandro moa ny valin'ny fanadihadiana avy amin'ny gendarme ry amin'ny pirenena mikasika ity raharaha ity. Fa tsy afaka nasondrotra galona ny général Nicole Sanjapo raha tena nisy ny raharaha Apollo 21 izay nahavoatonana ny anarany niaraka tamin'ireo manam-boninahitra fito hafa ho ny général misotro ronono Ferdinand Razakarimanana. Voamarina izany zao hoy izy fa tsy nisy ny raharaha Apollo 21 izay ambara fa fikasana amony ny filohan'ny république no konokonon'ireo manam-boninahitra ireo. Manam-boninahitra amperina satokana afaka madiodio tamin'ny raharaha Apollo 21 moa ny général Nicole Sanjapo izay tao anatin'ireo nakarina ho général de division tao anatin'ny didim-panjakana nankatoavy ny filan-kevitry ny minitra ny 12 martsa 2023 lasa teo. Mendrika Razafinatsima sy Anjara Kotonoray no mitatra ny antsipian'izay. Manam-boninahitra miisa 470 no nampiakarina galona tao anatin'ny didim-panjakana nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 12 martsa 2023 lasa teo. Nampiakarina ho général de corps d'armée ny ministre ny fiarovam-pirenena ny général de division Josoara Kotoarjaona iray volana taoriana nanendrena azy ministre ny fiarovam-pirenena ny 20 febroary lasa teo. Colonel Nisa 13 ihany koa no nakarina tamin'ny laharam-boninahitra ny général de brigade ary généraux de brigade 12 no nakarina teo amin'ny laharam-boninahitra ny général de division.
isan'izany i generaly Nicholson Rapo izay isan'ny voatonona tao anatin'ny raharaha Apollo 21 izay nolazaina fa fikasana amony ny filoham-pirenena. Ny generaly Nicholson Rapo izay manam-boninahitra generaly am-perinasa tokana afaka mahadoidoy tamin'ny raharaha Apollo 21 raha toka afaka noho ny fisalasalana ny manam-boninahitra misotro ronono misadimy ary nahazo sazy miantona ny iray. Voapirofo araka izany izao fa tsy nisy ny raharaha Apollo 21 manoloana ny fampiakarana galona ny manam-boninahitra voatonona tamina raharaha mamayavay tahaka ireny hoy ny generaly misotro ronono Ferdinand Razakarimanana izay isan'ireo afaka noho ny fisalasalana tao anatin'ny raharaha Apollo 21. Za moa dia faly tokoa raha ohatra nijery an'ireo manam-boninahitra niakatra generaly satria tafiditra niakatra général de division ilay namako niaraka tamiko tamin'ny Apollo 21 le matoa Rapo Nicholson zay nazy général de division nilaza koa izy zany fa ny miaramila raha ireo niaraka tamiko ireo dia tsisy nieritreritra mihitsy zananiko ampanjakana zany izay zany pirofo fa tsy nisy zany fanonganam-panjakana zany satria nazy général de division i Rapo Nicholson. Mbola atokisana ihany koa araka izany ity manam-boninahitra generaly Nicholson Rapo ity matona ankarina ho général de division ho ny generaly misotro ronono Ferdinand Razakarimanana. Karaha ohatra ny tena hoe nisy fanomanana nongam-panjakana tamin'ireny Apollo 21 reny dia tokony tsy maintsy no diso zany le andriamatoa Rapo Nicholson raha diso izy dia tsy mahazo miakatra galona satria zatra fahadisoana be mihitsy anie zany hoe mitady nongam-panjakana nefa izy nomena général de division zany hoe zany izay le hoe tsy resaka politika ny fanomezana an'le galona ary manapirofo koa fa tsy nisy misy eritreritra nongam-panjakana ahoana moa nanongana fanjakana amina miaramila tsy manabasy tsy manambola tsy manana miaramila ho baikona. Ny alatsinainy 3 aprily lasa teo moa no niaona voalohany tamin'ny premier ministre teny amin'ny lapany mahazo arivo ireo manam-boninahitra generaly vao nahazo galona. Vahiny fandarana ny fitezoro anio alarobia fahadimy ny volana aprily taona 324 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Yann Wilfried Ramananirinina taleny kabinetra ny ministeran'ny ponina mpanao politika iresaresaka mahakasika an'ireo raharaha mafana eto anivon'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa eo ihany koa ny fitantanandraha-mpanjakana anazananao ary naraka izany. Araka izany dia nitalen'ny kabinetra ny ministeran'ny ponina novain'ny Gasikara Fenisoa rainao ao anatin'ilay invité du jour aoriny izao fampahalalam-baovao izao. Fa toizantsika kosa ny antsipitriam-baovao. Mety ampianjana ny rivotra politika eto Madagasikara amin'izao ankatoko ny fifidianana izao ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny ministry ny atitany ny raika amby 3 martsa lasa teo momba ny tsy fahafahana maneho hevitra ny kalamanjana fa tsy maintsy mihidy anaty trano raha ny nambara ny vondrona Europeana sy ireo masovo 7 dia ny masovo Frantsay, Allemagne, États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Suisse ary Norvège tamin'ny fanambarana navoakan'izy ireo omaly tokony hisy ny fampitokisana eo amin'ny mpandray anjara rehetra araka izay efa novoizana tamin'ny fevrier seny ny 4 martsa hoy izy ireo hoy ny avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ireo. Mbola naneho ny AIN mikasika io fanambarana io ihany koa aza ireo vondrona Europeana sy ny masovo 7 ireo iray amin'ny fototra izay iorena ny demokrasia mantsy ny fahafahana maneho hevitra ny kalamanjana izay voarakitry ny lampandrenana tamin'ny 12 raha ny ambaran'izy ireo. Na dia marina aza fa ilaina ny fitandrona ny filaminana dia tokony voalanjalanja ny fandrindrana azy ary tsy asiana fanavakavahana ka hoe ny avy amin'ny fitondram-panjakana afaka manao izany saingy tsy afaka kosa ny hafa raha io voarakitry ny fanambarana io hatrany. Tafiditra anatin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ihany koa ny tsy fanasiana fanavakavahana manokana mialohany sy mandritra ny fifidianana fa tokony mety foana rehefa mifanaraka ny tombontsoan'ny olona sy ireo fikambanana antoko politika mba hiantohana ny fampandehanana araka ny tokony ho izy ny demokrasia ho hatrany ity fanambarana ny taratasy izay nataon'ny délégation ny vondrona iraisam-pirenena sy ny masovo 7 ity.
any amin'ny famoaham-bola na ny décaissement an'ireo famatsiam-bola avy any ivelany no hiatraika ny vokatry ny fiziriziriny fitondram-panjakana amin'ny fanakanana ny esika izay meloha ny mpamatsy vola iraisam-pirenena hoy ny ambassadeur ny Madagasikara tany Sénégal teo aloha iparaina Auguste Androany. Tsy ho vita mora ny vokatry izany ho iparaina Auguste satria efa hitan'ireo vondrona iraisam-pirenena fa efa tsy mandeha amin'ny laony ataony fitondram-panjakana. Efa nisy fifanekena natao raha teo ny fanjakana malagasy ny vondrona iraisam-pirenena ka tokony hiverina amin'ny fanapahan-keviny ny fanjakana raha ny nambara ny Antsiprianzay hoentiny mendrika Razafiratsima sy Anjara Kotonoray. Manaramaso ny Madagasikara hatrany ireo vondrona iraisam-pirenena satria efa nanao fifanarahana tamin'ny Madagasikara teo amin'ny lafiny fanajana ny lalàna sy ny zon'olombelona ho ny mahasoivon'ny Madagasikara tany Sénégal teo aloha androany. Fantatra ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena sy vondrona iraisam-pirenena tsara araka izany fa tsy misy inona mandeha intsony ny Madagasikara amin'izao ho iparaina Auguste. Azadigno fa ireo ataontsika ny hoe communauté internationale reo ny manana service politique daholo ny ambassade io mamaky tsara an'io izy fantatry ny tsara hoe ino daholo moa ny zavatra agnatin'ny texte ty amintsika ity ny constitution ino koa moa ny zavatra fantatry ny koa miresaka iraisam-pirenena raha teo zavatra efa nekesika zany nanaovasika ratification na misy pacte isan-karazany na misy traité isan-karazany nanaovasika ratification nekesika nefa tsika tsy manazany igny de tsy misy olo matoko sony zany ankehitriny tsy matoko ny fitondrana izy io moa fomba diplomatique ny resana anazy langage diplomatique ny resana anazy fa igny de efa tena milaza mihitsy ianareo raha de efa tsisy ninina mihitsy anareo tsisy zavatra azo ategnaigna aminareo fitondrana ty tsy isona anareo fitondrana samy mahafantatra daholo reo le zavatra reo satria samy mahay mamaky teny daholo mahafantatra hoe tsy ara-dalàgna zany ny zavatra ataony zareo mamoaka an'io ny ministère de l'intérieur. Tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny famoahana an'ireo famatsiam-bola avy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena araka izany io fiziriziriny ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanakanana esika izay raisin'ny vondrona iraisam-pirenena ho tsy fanajana lalam-panorenana io ho an'ny iparaina Auguste. Ka de misy io de tsy misy fifandraisany io. Azadinareo fa nanteo ange nanregny fake regny teo nisy fatarany ary aza mieritseritsy koa fa hoe raha misy vola efa ataontsika ny hoe efa nataontsika ny hoe nisy zavatra efa nitenenindreo ao amin'ny décaissement izy manao asikany ohatrany retardendreo be misy le décaissement raha vao ohatra misy an'io fa aza everisika io fa hoe zavatra moramora io zavatra io sika zao tokoa moa sisy vola zao io ange sy fantatritsika daholo maro zany zavatra mety iseho amin'io fa hoe nanao forcing amin'io fotsiny zany ny fitondrany de ho ataonao ihany izay le fanakisakana an'izay mety ho avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa nefa ho iparaina Auguste ny zava-misy amin'izao io. Za koa manko mieritreritra sy tianao élection ry zalahy de ataony zany le zavatra ampikorotany manao fianciagna izy ampikorotany de mety hoe mety raha misy lasa ndregny hoe mpanotry zany tafiditra agnatin'io de andeha ilahatra andeha inona de so de hoe misy fanamborana ohatratran'izay na hoe filazagna am'izay io ary fa mikorotana agnaty Madagasikara de oka aloha mbola aemitra kely ny aemitra ny élection fa de mahita anazy tsara moa zao maro zao ny tosika vavolombelona mahita fa hoe izy zany de tena sy tianao an'izay satria manao ohatra na provocation misy izy. Ny antsony mpitondra iverina amin'ny fanapahan-keviny ka analalaka ny fanatanterahana etsika na ara-politika na atsimo iparaina Auguste Androany. Fandrosoana mikorotana sy mitanila no misy eto Madagasikara raha ny nambarany Paul Rabary Androany ka tsy ahafahan'ny Madagasikara mandroso raha tsy misy ny fifehezana sy fahaiza-mandrindra tsy anjaran'ny fanjakana ny misolo toerana sy mifaninana amin'ny mpandraharaha ho iatrany Paul Rabary izay nanamariany fa tokony andrindra sy andamina ny sehatra ny fiariana ny fitondram-panjakana fa tsy antsehatra amin'izany. I Paul Rabary ihany koa izay nanambara fa ny olona ao ambony ihany no maka ny tanim-panjakana araka ny nambarany Androany nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny antoko politika ny fireneko izay najorona ary nampahafantarana nanomboka tamin'ity Androany ity. Ny mitatra ny vaovao nomena Ravaorivony sy Andry Rabesaotra. Fotoana ahafahana manao zavatra ho an'ny Madagasikara izao raha ny nomarian'ny Paul Rabary Androany. Tsy afa-po amin'ireo antoko misy ato an-toerana ny antoko ny fireneko izay noforoniny matombo joro araka ny fanazavana nomeny ity ministra ny fampianarana tamin'ny fitondrany era zao mampianana ety. Ny antoko politika eto Madagasikara dia natao hibaby
hitrotro hanao atsangory tsangan'olona fa tsy tsangakevitra ary matetika rehefa tsy aotsony le olona rehefa tsy aotsony le mpitarika te mitsiposiposy le atoko ny fanao dia rehefa manana fitondrana manana fahefana dia mazakazaka manangana toko politika dia mazakazaka mamorona toko politika dia rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony ary felonona ao anatin'ny antoko a tonga daholo ny olona fa rehefa tsy ao anaty fitondrana intsony a dia fantatrareo ny toy ihany. Nambarany Paul Rabary ihany koa azy fa fandrosoana mikorotana no misy eto Madagasikara ary nilazany fa tsy afaka handroso ny firenena rehefa tsy misy vina maharitra izay apetraka. Madagasikara misy fandrosoana fa fandrosoana mikorotana ary fandrosoana mitanela. Fandrosoana mikorotana tsy misy planification kany ka vao mirotsaka ny orana dia dibo-drano mifaritra rehetra eto Antananarivo. Afaka mandroso Madagasikara tsy manana vina lavitrezaka rehefa tsy manana planification ary rehefa tsy manara-dalàna sy misy discipline miainga avy any amin'ny fitondrana. Fa ny olana dia zao sady tsisy planification tsisy discipline ary ny olona olay tahaka no tsy misy. Tsy tokony hitsabaka amin'ny fiariana ihany koa hoy Paul Rabary ny fitondram-panjakana fa tokony hanosika amin'ny fananganana orinasa. Ny fametrahana rafitra malalaka na liberala no tokony atao ahafahan'ny olona miaro malalaka raha ny nambarany ity filohany antokony fireneko ity. Ny fanjakana tsy voatery manome asa fa manome sehatra ny olona rehetra miasa. Isaky miditra amin'ny resaka fiariana ny fanjakana dia lavaka ny ao tsy ela midira ny fanjakana ny fandaminana ny lavanilina lavaka ny ao. Tsy tokony hanafatra vary, tsy tokony hanafatra entana satria ny volam-panjakana lasa lany amin'izany zavatra izany fa ny fanjakana tsy anjara ny fanjakana no lasa misolo toerana mpandraharaha. Fa matoa zay ny joro dia tsy afa-po, matoa zay ny tsangana dia mahatsapa fa misy zavatra azo atao eto Madagasikara. Hitondra fanovana amin'ny fomba fanaovana politika ny antoko ny fireneko raha nambarany Paul Rabary. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany antoko politika ny fireneko tarihany Paul Rabary ity. Fanamohan'ny Bianco dity fampisamborana ny tale jeneraly ny Jirama teo aloha vonjy Andriamanga sy Rivra Daniel ary ny lehibe ny tetikasa teo anivo ny Jirama tsy mbola nahazombavao hatreto ny anenjehana ireo tompon'andraikitra teo anivo ny Jirama miisa roa ireo samy voatonona anarana tao anatin'ny raratambo-karama na ny prima ny Jirama nivoaka ny volana aprily 2024 moa i Rivra Daniel sy vonjy Andriamanga saingy tsy voamarana na no io raraha io no namohana ny dity fikarohana azy ireo na tsy. Ny antsipian'izay hoetiny mendrika Razafrasima sy Andry Rapesotra. Omaly tamin'ny 10 alina no nanomboka ny paritaka ireto taratasy filazana fikarohana ireto. Fikarohana izay voalaza fa avy amin'ny Bianco. Voakasika io filazana fikarohana io ny ministra ny angovo teo aloha vonjy Andriamanga izay sady efa nitana ny andraikitry ny tale jeneraly ny Jirama nandritra ny herintaona sy 20 volana nanomboka ny 20 desambra 2024 hatramin'ny 13 oktobra 2024. Ity farany izay voatonona anarana tao anatin'ny raharaha tambo-karama miopapana teo anivon'ny Jirama izay nitetina 20 tapitrisa sy 1 miliara ariary nozaraina ny 3 aprily 2024. Ivonjy Andriamanga mantso no voalaza fanandrainy tambo-karama betsaka indrindra araka ny taratasy ny paritaka tao amin'ny tambazotra serasera Facebook ny 3 novambra 2024. Ny tetina 20 tapitrisa ariary na 900 millions de francs mantso io tambo-karama no raisiny io raha ny voarakitra io taratasy io. Taoriny io fantatra fanamoahana fandrarana tsy voaka ny sisitany ity tale jeneraly ny Jirama teo aloha ity.
Isan'ny namoahana filazana fikarohana omaly ihany koa ny tale jeneraly ny Jirama mpisolo-toerana teo aloha Rivra Daniel izay nandray toerana io nanomboka ny 10 oktobra 2024. Izy izay tale jeneraly lefitra teo anivon'ny Jirama teo aloha fonimbola tale jeneraly Ivonjy Andriamanga ary voalaza fa nahazo tamin'ny karama 400 tapitrisa ariary na 700 millions de francs. I Fleury Rakotomalala no efa nilaza ny volana febroary 2024 fa voantso atao fanadihadiana teny amin'ny Bianco ny mpitantana tao amin'ny Jirama tao anatin'ny fandaharana l'invité du jour ny zoma 20 janoary 2024. Fa any amin'ny 1er février any dia convoqué any amin'ny Bianco ny ankabeazany cadre supérieur amin'ny Jirama. Efa tsy nanatrika ny tombanezaka no tanterahany ministry ny Angofo teo aloha sy ireo mpikambana anatin'ny filan-kevim-pitantana ny Jirama nandritra ny fiandohany volana novambra mihitsy moa ny tale jeneraly ny Jirama teo aloha Rivra Daniel. Tsy ahivina ihany koa fa efa ny 10 novambra 2024 no niparitaka ny taratasy ny laza fa isan'ireo mpandeha tamin'ny sidiny Air Austral hiazo any Saint-Denis La Réunion ny aingany 14 novambra 2024 tao Tolaniaro ny tale jeneraly ny Jirama teo aloha Rivra Daniel izay voakasika ny fandrarana tsy voaka ny sistany na ny IST. Fantatra nefa fa tsy tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina ny tenany tamin'izany mandra-piainga ny fiaramanidina. Isan'ny namoahany Bianco filazana fikarohana ihany koa moa ny tale misahana ny tetikasa teo anivon'ny Jirama Rakotarson Bintso Hervé izay fantatra fa isan'ireo tale teo anivon'ny Jirama natao fanadihadiana teo anivon'ny PAC. Tsy mbola nahazona fanazavana loatra eto ny antony filazana famitadiavana navoaka ny Bianco io. Horaisiny ministera ny varotra ny tanana ny fividianana mivantana ny vokatra ireo tantsaha mpamokatra vary eny fotony raha ny nambarany ministry ny varotra Edgar Razafindrava tany Mertsetosika ny sabotsy lasa teo. Efa misy ny mpamogady izay ny fampiresahany ministera izy ireo indray no ifanaraka amin'ny SPM izay anaparitaka ny vary any amin'ireo mpanjary araka ny fepetra izay nirasy ny ministera ahafahana mampidina ny vidim-bary io. Tany Mertsetosika no ny fampiresaka tamin'ireo tantsaha amin'ny fividianana ny vary vokatra eto an-toerana io moa ny ministry ny varotra Tojo Rabefatra sy André Rabesotra no mitatra ny vaovao makasika izay. Tafiditra ao anatin'ireo komina mamoaka vary 10 taona isan'andro ary mamatsy ny tsena lehibe eto Andrenivohitra Mertsetosika raha nambarany avy amin'ny ministera ny varotra. Ho atomboka amin'ny volana aprily io avy izao noho izany ny fametrahana ny paikady amin'ny fividianana ny varin'ireo tantsaha ary aparitaka amin'ny tsena manerana ny nosy. Izahantsika eo amin'ny 90 ka hatramin'ny 100 taona isan-kerinandro. Ataontsika eo amin'ny tsy ataontsika mihoatra ny ray volana satria rehefa tapitra ny volana avril dia avy aloha anjifa mitokony ho izy ny rehetra satria efa manomboka miakatra amin'izay ny vary aloha rehetra eran'ny Madagasikara sy ny aty amin'ny faritra Analamanga dia tsy tokony hiditra any amin'ny varotra tsony ianareo. Zay ny toromarika zany dia hoe manomboka androany ianareo amin'ity volana avril ity dia mandray ny vary amin'ireo mpamogady ireo le grossiste tonga dia mividy direct zany. Dia rehefa azonareo zay dia tandremo tsy maka tombony ianareo. Kely dia kely ny tombony alainareo zay tsy mahafaty atoka anareo ihany. Zay dia amidinareo isaky ny épicerie eny tsena. Ataovy mahatratra épicerie 100 na 500 isan'andro. Andrindrana ny vidin'ny vary eny an-tsena no nandraisana ny fepetra io raha nambara ministry ny varotra nandritra ny fidinana nataony tany Mertsetosika io. Amezana ny vidin'ny vary eny an-tsena izay efa tafiakatra 100 ariary ny kapoaka ho an'ny vary gasy eny an-tsena amin'izao raha io fidinany fotony io. Nanantona ireo mpamokatra vary tany Mertsetosika ny sabotsy lasa teo ny ministry ny varotra ary tanjona tao anatin'izany ny hividianana mivantana ny vokatra ireo tantsaha ary anaparitahana an'izany ny anivon'ireo mpivarotra madinika. Nisy ny tsy fahaizana mitantana sy tsy fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny famokarana vary eto Madagasikara hoy ny filoha teo aloha Era Jonary Mampianina tao anatin'ny fandaharana manokana teto amin'ny Real TV Madagasikara ny Alahady lasa teo. Famitehana ny tantsaha ny fampiakarana ny fanafarana vary hatrany amin'ny 5 alina sy 7 hetsy taona raha ny nambarany ka lasa tsy mampazoto ny tantsaha intsony izany. Hiaina hatrany aza ny famokaram-bary ary tsy ho tafarina intsony raha mitohy ny famitehana ny tantsaha hoy ny filoham-pirenena teo aloha Era Jonary Mampianina izay nanamarika ny tokony hanohizana ny fampiarana ny politika mpanjakana mikasika ny famokaram-bary izay. Ny Antsiprianzay oetiny Tojo Rabefaritra. Za aloha dia tsy afenika anao fa sady malahelo ny vahoaka malagasy ahako satria
betsaka angeny efa tsy mihinana intelo isan'andro tsony noho ny le lafon'le vary ary malahelo an'le mpamokatra ihany koa satria noho ny politika zay misy amin'izao fotoan'izao eo amin'ny sehitry ny famokaram-bary io dia misy fiatraikany any amin'le mpamokatra le izy zany ange zavatra mialatsiny ara hiteny amin'izany hoe zany ange le ABC amin'ny resaka ara-toekarena tokony ho fantatra zany hoe farafahakely tokony ho fantatra hoe raha vao miimporte betsaka ianao ka latsaky ny lahitany vidiny amikaran'ny vahoaka malagasy ny vidin'le afaranao iny dia tsy mampirisika an'le olona amokatra ntsony le izy mampametra-panontaniana hoy Rajonarymampianina ny antony anafarana vary hatramin'ny 5 alina sy 7 hetsitona amin'izao kanefa tamin'ny fotoana nisy ny krizy aza teo amin'ny 5 alina sy 2 hetsitona ny nafarana raha toa ka 5 alina sy 1 hetsitona ny taona 7.4 ny ena miandalana trano io fanafarana vary io hatramin'ny taona 8.4 satria ny tombo ny famokarana teto an-toerana izay natao lahara-pameana ka tao anatin'izany ny fametrahana fodravitrasa hoy ery Rajonarymampianina fa no niezaka maro samihafa natao dia ninidina ary nataoko tanjony ny hoe 20 dia tratratsika lay atao hoe fahaleovatena arabary eto amin'ny firenena ahoana moa tsy manafatra tsony le fahaleovatena tsy manafatra tsony fa anomboka anondrana azy zay nitanjona tamin'izany fotoan'izany satria hita hoe nisy fiatraikany eo amin'ny fanatsarana n'ilay vokabary reo politika izay napetraka politika eo amin'ilay nametrahana barazy maro samy hafa resaka rano resaka masomboly resaka eo amin'ny zezika be diabe ny zavatra natao teo dia ny fametrahana fotodrafitrasa maro samy hafa ohatran'ireny hoe bevois ireny manombo any amin'ny faritra Toliara any amin'ny faritra Andapa any amin'ny faritra Ambatondrazaka ireny zany mbola tsy nisy ohatran'izany ary tokony aika ny rehetrarehetra fa zava-dozy zany mahazava-dozy azy dia zao petraka amin'ny fanontaniana tsy mamokatra ntsony ara ve le tatsà andraikitry ny fitondram-panjakana hoy ity filoha teo aloha ity ny manampy ny tatsà ampio ny tatsà azadino fa 10 hetsy sy 3 tapitrisa 3,500,000 nisan'ny tokatrano miasa amin'ny famokarana vary zany hoe raha amin'isana vahoaka zany ampitomboy ataovy hoe 10 misy atokatrano dia misy hatrany amin'ny 12 tapitrisa any hoany zany eo na 17 tapitrisa ny malagasy voakasiky io famokarana io ka ahoana moa tsy ametrahanao an'izany ololarana eo amin'ny politikanao Andriamatoa Gasikara ampio ny tatsà amin'ny masomboly ataovy matotra amin'ny politikanao eo amin'ny resaka engrais eo amin'ny resaka fanamboarana reo fotodrafitrasa za zany zao sy eo amin'ny afy dia miteny amin'ny olona fitondram-panjakana ny tena tokony handray andraikitra amin'ny fanaovana reo fotodrafitrasa lehibe na salatsalany entina amikarana vary sy entina amikarana eo amin'ny sehitra ny fambolena tsy azo ekena hoy ny filoha teo aloha ery Rajonarymampianina ny fampahantrana ny malagasy amin'izay tsy fampiny ny fahaiza-mitantana eo amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenena izay fa tsy hisy intsony ny fanemorana lava ny raharaham-pitsarana mikasika ny aditany eny amin'ny fitsarana fa efa ny mpitsara rehetra eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany no misahana izany hoy ny ministry ny fitsarana ny filohan'ny fitsarana no nampitomboana hanafaingana ny raharaham-pitsarana raha ho an'ny fitsarana ambony na ny cour d'appel hoy ny ministra manoloana ny fitarazoana ny totataratasy ny fiemorany fitsarana ho an'ireo manana raharaha aditany no nandraisana fanapahan-kevitra raha ny fanazavany ministry ny fitsarana tao anaty ny famitambavao nataony androany ny andindinjara tsy nisy afa-tsy mpitsara 520 ihany no ny andraikitra ny raharaham-pitsarana aditany teo aloha kanefa miavosa ny manana olana ratany teny amin'ny fitsarana ka antony nandraisana ny fanapahan-kevitra fa ny mpitsara rehetra no isana ny raharaham-pitsarana io hoy ny ministry ny fitsarana sy mpitahiry ny fitomboka sepanjakana landombolatiny Randriamanantena Soa ary olo hoe jerena manokana ny raharaha izay misy ady eloka dia reny zany efa misy circulaire mahakasika an'ireny fa ny tena hoe paikady izay tena napetraka zany ny tena hoe tokony hitondra fanafainganana dia izay le hoe fitsinjarana ny raharaha amin'ireo mpitsara rehetra satria rehefa mizara amin'ny mpitsara rehetra ilay dossier misy ady tany
dia mba tsinjara zany ilay dosie dia aingana kokoa ny famahana ny raha-pitsarana mahakasika an'izay satria betsaka zany ny olona mandraikitra ny dosie io raha olona 10 izy teo aloha lasa olona 20 ohatra dia mazava ho azy zany fa mitombo ny olona mandray an-tanana ny dosie iny. Toromarika ihany koa no nomeny ny minisitra amin'ny ampitomboina ny isan'ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady tany ao amin'ny cour d'appel na ny fitsarana ambony. Ny eo amin'ny fitsarana ambony indray zany na hoe cour d'appel ny azy indray tsy hoe hozaraina fa miova kely indray hoe ampitomboina ny isan'ny raha ny audience zany fitopitsarana no ampitomboina dia izay no eritreretinay zany paikady fa atsika manafaingana fa mipetraka foana koa ilay efa voalaza teo hoe ezahana ferana ny fotoana fanaovana andro avao. Misy mantsy ny olona sasany hoe mangataka dia efa renvoi lava reny loatra mba ahafahana hoe manatarazoka ny raha. Misy koa izay le hoe tena tsy dia misy antony mazava akory nefa dia mangataka fanamorana lava reny rehetrarehetra reny zany dia tsy maintsy hojerena avokoa. Ankoatra izay mampitarazoka ny rahampitsarana ihany koa ny taratasy avy amin'ny mpandrefitany izay ao anatin'ny paikady napetraky ny ministerin'ny fitsarana hoy ny minisitra. Nambarany fa efa misy ny famerina ny vola aloha amin'ireo mpandrefitany izay mampalaina ny olona maka azy ireny noho ny fahalafosana ka afaka jerena ao amin'ny lapan'ny fitsarana nosy avokoa izany hoy hatrany minisitra. Lafim-bavao hafa kosa indray renim-pianakaviana iray 12 taona no novelesiny jiolahy tamin'ny Boiron teo amin'ny Tarehy Nomaly tokony tamin'ny 7 ariva rehefa avy niasa teny Ambomahitsy nanamorona ny rokadiny arivo. Ny finday teny amin'ny renim-pianakaviana io no notakiany ireo olon-dratsy saingy nanohitra ity renim-pianakaviana ity ka io no nahatonga azy nodaroiny ireo jiolahy hoy ny fianakaviana. Miisatra any amin'ny 120 isan-kerinandro ny fitarainana momba ny tsy fandriam-pahalemana voarainy polisim-pirenena hoy ny komisera miandraikitra ny tanan-dehibe izay nanambara fa mbola mila ezaka mafy ny fifehezana io tsy fandriam-pahalemana io. Nansirana Evsensy tokony ana Randrianjatova no mitatra ny andinjinjay. Simba tanteraka ny tarehiny ity renim-pianakaviana ity izay novelesiny jiolahy tamin'ny Boiron teo amin'ny Tarehy Nomaly teny Ambomahitsy raha noronan-tsary nampisehony zanany ny mpanao gazety ny Real TV androany. Tsy mahita intsony ny masony na dia efa manaraka fitsaboana aza hoy ity zanan'lahy ity. Omaly tokony tamin'ny 7 ariva no nambarany fa nosakana ny olona roa teo amin'ny lalana 200 metatra tsy hidirana ny trano fonenany ity renim-pianakaviana ity. Notakian'ireo olon-dratsy teny aminy ny hanomezany ny findainy saingy namaly ny renim-pianakaviana ka teo no niseho ny daroka Boiron nataon'ireo olon-dratsy. Le téléphone tsy hairina lasany na tsy lasany fa rehefa raikitra zany le akidariko dia mety tsy hoe mipitika le téléphone sa lasany. Isy vola 5 arivo ny tany aminazy fa raha fitantarana amanay zany tsy lasany le vola fa mbola vo le téléphone no alainy dia nandeha le akidariko Boiron. Mamanay zany namaly hoe téléphone foza kely ity ve dia mbola ho alaina riano ty rehefa simba dia teo no natonga anazy izy zany no nidaroany tsy mila be famalina fa etaty iny teo amin'ny masony teo amin'ny tarehy zany avy aty amin'ny fasy dia ny party an'ny devant iny dia teo amin'ny tarehy ny fanandrifin'ny tetezan'orony sy ny masony no voan'le Boiron. Mbola nahavita ny anjo vonjy ireny mpianakaviana io ary nivoaka namonjy azy ny manodidina izay efa olona ny osin-drano hita ka voaterinentina teny amin'ny hopitaly hoy hatrany ny zanan'lahy. Matetika ny trangana tsy fandriam-pahalemana ny rokadiny arivo no ny jiro tsy mirehitra. Hatry nisy ny lalam-baovao iny dia lasa manjaka ny fanendahana fanaovana sito mahery io tsy mifidy fotoana na andro atandro na andro alina. Amin'ny alina moa zany raha vao misy party tsy mirehatra jiro tsy miandry alina be fa vao manomboka ny amin'ny enina sasany amin'ny fito vao midifa amin'ny masoandro dia efa manjaka ny mpanendaka mipangaro paosy mpanao sito mahery olona amin'ny telefona dia misy akisitony tsy voaingana kely mihitsy teo amin'ny party iny misy tsindro nantsy victime tamin'izay mipotsaka mihitsy ny tsinainy. Ny fiaramientany tsirairay manome vaovao marim-potitra sy mampiahy ihany ny mpitandro filaminana ihany
no tena ahafahana manao aza lambo ireo olon-dratsy hoy ny polisym-pirenena androany. Efa nametraka paikady amin'ireo toerana mafana sy ireo tsena ahitana fitarainana betsaka indrindra ny polisym-pirenena raha ny nambarany. Sito mahery zany no tena betsaka amin'izao sy ny alabotry izay masika tokoa fa sahirana sy tafiditra ao anatin'ny fety koa tsika zany. Fitambarany fotsiny zao na mandritry ny herinandro dia ny polisy eto amin'ny commissariat central zany dia efa maharay plainte zany hoe mitambatra miaraka amin'ireo arrondissement anankivaly zany maharay plainte eo amin'ny 120 sy 900 isan-kerinandro eo. Raha mpitahanana tamin'ny herintaona aloha zany dia somary nilatsaka kely izy zany aloha na izany ara mbola hita fa mafy ary mila ezaka foana. Efa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly Achiaramo io reny mpianakaviana io amin'izao. Eo amin'ny trangam-piarahamonina izay hatrany, trano iray no mahita eo an-tanety Ambohimanarina androany tokony hita amin'ny 7 ora maraina. Reny mpianakaviana iray manantena no mipetraka ao amin'ny toeram-ponenana io izay tsy tao an-toerana fa efa lasan'ny varotra raha ny fanazavany ny fianakaviany ny arambony. Tsy nisy nahafantatra ny tena nahatonga ny afo fa tao an-dakozia no niaviany ary niparitaka manerina ny trano rehetra ny tao ambandriana izany hoy ny arambony. Tsy nisy moa ny ainana fohy fa maika ilany afo avokoa ny entana rehetra tao amin'ny trano io raha ny fanazavana voaray hatrany. Nanserana Fonsi tokony aina Randrianjatovo hatrany. Potika tanteraka maika ilany afo tahaka izao ny fitaovana rehetra sy ny fananana tao amin'ity trano iray teny an-tanety be Ambohimanarina ity androany tamin'ny 7 ora maraina teo. Efa afo ny joalajoala no novantan'ny fianakaviana raha ny nambaran'izy ireo. Reny mpianakaviana 20 taona no nipetraka amin'ity trano ambony rihana ity. Efa tsy tao an-trano intsony izy tamin'ny fotoana ny sehon'ny loza raha ny fitantaran'ireo fianakaviana. May avokoa ny kojakoja an-dakozia rehetra hatramin'ny fanaka sy ireo lamba fitafy ary akanjo tao amin'ity tokantrano ity. Tsy nisy azo nondraisina intsony ny fananana tao anatin'ity tokantrano ity hoy ny fianakaviana ny arambona. Ambony zany fiavian'le afo. Tato moa tsisy olona fa nandeha mivarotra maraina, dia efa le afo efa tsisy olona tsisy azo atao tsy tena efa any eo raha tsy azo idina to dia afo be daholo. Dia ny eo ambany moa zany tafiditra ny ambany ny afo dia be dia be ny entana simba ny entana simba betsaka ny hatramin'ny seza may daholo. Hatramin'ny vola misy may zalo tsy ferana na ny tato raha zany tsy ferana tsy tato izy rehetra zany ny tsihana mivarotra moa zany no ataonay tsy hita moa ny azo atao ny tany ambony efa setsoka be efa tsisy azo famindrena tsony le totoa koa raha nandeha tany saika hoe andeha tsikely to natsoky andao aloha aza tsy mahazo makany fa tena mahafato ifa aloha midina atsika dia na za raha tonga teo tsisy azo atao fa tena jery le afo be nyrehatra be tena tsy azo idirana teo fa tena lelafo tena menamena be zany teo. Ny mafy ny rivotra sy ny toetry ny andro androany maraina no tena nampijoalajoala ny afo ireo ny fanolobodirindrina. Efa saika nihitatra teo amin'ireo trano ny fanila ihany koa aza ny afo izay tsy maintsy nandraisana fipetravetrany raha ny nambaran'ity iray mpianakaviana ity. Tsy voafehan'ny fiarahamonina izay efa nifandrimra nefa ny famonoana ny afo ka voatery tsy maintsy ny antso ny mpamonjy voana. Dia efa hitatra ho ato aminay mihitsy le lelana hafa rehefa nandray an'le anina tato dia nalana rapida be ny varavarakely aloha le izay hazo zany nalana aloha dia nanobaka rano tao dia le izy moa zany voatobaka le rano dia setroka be fotsiny dia tsy azo iainana mihitsy dia tsy maintsy voatery nivoaka zany zay dia avary ambadika tarindray no nanobaka le lakozia zareo dia tsy maintsy voatery ny antso pompier nefa le pompier ndraindray azo ndraindray tsy azo dia ny andro fatogava zareo sisa. Na izany aza voafety eo amin'ny ora iray teo ny afo rehefa ny fandrimpona sy ny fanampy tamin'ireo mpamonjy voana ny mpiarahamonina. Hiditra amin'ny pejy tokoa kosa resika. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny izao alina izao tsy izay izany fa zareo amin'ny AEC miaraba ny vazagasy tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao. Yeah, miaraba anao. Hi everyone, this is Pascal Vazagasi, misotro nareo mampandrosana indray adatokatrano. Ety ampiandohana aloha dia andao ampafantaritsika ny mpisehoana tokantrano hoe ino zany AEC zany. Okay, AEC na American English Camp araka ny fahafantarantsika rehetrarehetra anazy sy ny maro dia ivitoerana fampianarana teny anglisy
zany hoe mifantoka izahay ao amin'ny fampitenenana anao miteny anglisy sy mampiakatra ny compréhension anao. Zany hoe American English Camp zany ao amin'le fampianarana miteny anglisy izahay tsy akademika fa tena mifantoka amin'ny hoe ahoana mampiteny an'le olona teny anglisy sy mampiakatra ny compréhension. Apetsaka ny fianarana teny anglisy eto Madagasikara, inona kosa ny hoe mampiavaka anareo avy eo amin'ny AIC amin'izay hoe fampianarana sy hoentinareo mampianatra ny ankizy ao aminareo zay? Ya, tsara be le fanontaniana. Ny mampiavaka anay sy hoe fa maninona moa zany ianao no tokony ao amin'izany hoe American English Camp zany. Voalohany aloha ny teboka mampiavaka anay tiako resahana anareo ato tokantrano ato dia zao hoe izahay dia spécialiste amin'ny fampitenenana anao miteny anglisy sy mampiakatra ny compréhension anao. Araka ny teneniko teo izahay tsy akademika fa tena hoe ao ny spécialité anay. Araka fahafantarantsika anazy moa ao ny tena problème amin'ny olona hoe sahirana ny olona miteny dia sahirana ihany koa ny olona micomprendre. Mampiavaka anay manaraka azy tokony tongavanao aminay dia zao hoe manana ny fanalahidy zay manokatra ny vavahadin'ny sainao. Za zany teny antsika any tokantrano hoe raha tsy misokatra io vavahadin'ny sainao io tsy mahay teny anglisy zany ianao. Ka aty aminay misy lakile manokatra an'io ka rehefa misokatra io dia tsy teny anglisy ihany no hainao ao atokantrano io fa zao afaka mahay zavatra hafa ihany koa ianao. Teboka mampiavaka anay manaraka dia zao ny toerana ao an-dakilasy dia voafetra ho 5-10 ihany tsy mihoatra. Satria anglais parler le resahantsika ka sarotra be hoe olona 20 ny ataoko ampianarana na olona 30 ahoana ny ampitenenana an'izany ao anatin'ny adiny ray sasany any an-dakilasy. Ka anisan'ny fitsonjovanay anao any tokantrano satria sarobidy aminay no avinao manandanja aminay le fahaizanao dia limitenao 5-10 ny toerana. Dia manarak'izay moa ny qualité ny salle de classe ny qualité ny fitaovana ampianarana tena raitra dia raitra, natao tsara mihitsy mahalaizanareo olona zay hianatra ao amin'izany American English Camp zany. Ho an'ireo olona hoe vao hianatra mihitsy ve mandray an'izay hoe débutant zay nareo sa hoe ohatrany ahoana ny fitsinjarana ny klasy ohatra? Misy niveau anankitelo ao amin'ny American English Camp. Dia le izy zany raha hoe mbola tsy mahay mihitsy ianao ny zavatra angatahanay zavatra angatahako amin'ny directeur anao dia hoe ny fahavononanao no ilaina. Raha tsy vonona mantsy ianao dia na ho tonga any raha tsisy dikany. Fa na mbola tsy mahay mihitsy le olona fa manana an'izay fahavononana izay hoe za mila mahay miteny anglisy dia afaka raisinay izy. Zany hoe misy niveau 1 natao an'ny olona mbola tsy mahay mihitsy, niveau 2 natao anareo zay mety efa micomprendre fa sahirana miteny na ihany koa mahay miteny fa sahirana micomprendre afaka manao test de niveau gratuit ianao dia tonga dia miditra niveau 2. Niveau 3 indray natao an'ireo olona efa mahay miteny fa zao mety tsy afa-po izy amin'ny accent-ny na ihany koa mety fatorany stress. Vao iresaka aman'olona dia torana, vao iresaka amin'ny olona dia mangovotra lava hoe inona ny ataoko. Spécialité anay mihitsy zany hoe manofana anao sady teny anglisy no manofana anao anana confiance en soi, fatokisa-tena ary ihany koa amin'ny resaka hoe public speaking sady mahay teny anglisy ianao rehefa avy eo no tena mahatoky tena tsara iresaka an'izany hoe teny anglisy zany. Zany hoe garantie zany fampianarana ao aminareo raha toka hoe hiditra hianatra voalohany ao aminareo ny mpianatra anankiray azo heverina ve zany fa hoe rehefa mivoaka izy dia tsy mahay miteny anglisy? Rehefa arahanao toromarika omenay za sy ny mpampianatra miaraka amiko tsy maintsy mahay ianao. Le izy kosa aloha tsy misy magie ao anatin'le hoe fahaizana miteny anglisy na dia spécialiste raha izahay mila arahanao le instruction zay vao mipotra ny herin'le méthodologie anay satria le méthodologie ihany koa dia mifantoka amin'ny hoe mampiasa ny intelligence naturelle ny cerveau dia ao an-dakilasy ny anay 90% parler. Ka rehefa arahanao le izy dia afaka miteny amin'izay ianao mahaleo tena tsara fa tsy manao tsenjery. Tsy hoe ty misy phrase dia iny asaina ianaranao tsenjery tsy zany mihitsy ny ao amin'ny American English Camp fa tonga dia mametraka an'le hoe indépendance sy tonga dia fahaizana amin'ny teny hoe tia ny hevitra ahoana mamoaka an'izay amin'ny teny anglisy. Spécialité anay mamoaka an'izay. Aiza moa zany toerana ahitana anareo? Ny toerana ahitana ny American English Camp dia ny Soraka. I Soraka ao amin'ny fasin'ny Lakazablo. Azonao atao ihany koa nitsidika ny page Facebook-nay American English Camp. Dia mandefa numéro téléphone-nao ianao dia atsoinay dia afaka tsenaina mihitsy. Na ihany koa eo amin'ny fahitalavitra eo fa misy laharatarby azonareo atsoina lalànareo misy ny toerana sy raha mbola misy fanontaniana tianao apetraka aminay. Ny fidirana ihany koa sy ny saram-pianarana mety ho zaka ny sarababem-bahoaka ihany koa ve satria mahaliana ny mpijery ihany koa zao izay resaka saram-pianarana sy ny rentrée zay?
ny rentrée manaraka aloha dia ny 11 avril ho avy zao zany hoe ao aorian'ny lundi de Pâques zany amin'ny talata ho avy zao ny spécial samedi ihany koa dia efa misokatra ny fandraisanay anarana za zany miteny hoe tongava aingana sy tongava maro satria voafetra dia voafetra ny toerany ny saram-pianarana dia tena natao ho zakany rehetra ary ity misy teboka tiako tsindrina amintsika atao tokantrano ato hoe raha mametraka ny volanao aty aminay ianao ray aman-dreny rehefa 13 taona miakatra dia raisinay avokoa raha mametraka ny volanao aty aminay ianao dia tsy dépense ny anaran'izany fa investissement ny ity a brain sock level 210 000 ariary ny rovolana efa tafiditra ao ty boky ity zay ny sarany niveau 2 a accuracy level 270 000 ariary ny rovolana efa tafiditra ao ty boky ity miaraka amin'ny support hafa ny manaraka ny niveau 3 na dare to talk level 310 000 ariary ny rovolana efa tafiditra ao ty boky ity a miaraka amin'ny support sy ny service atolotray tiako ampahafantarina antsika any tokantrano zany hoe tsy reto boky reto na le hoe fianarana fotsiny le volalohanao io fa misy fikarakarana service atolotray anao a zay tsy tokony io vidiny a fa tena natao io satria natao tena ho zakany malagasy sy ny sarambabe-bahoaka ka manasa anareo ho avy eo amin'ny American English Camp a fa tsy maintsy mahay miteny anglisy nareo tonga ao mandeha ihany koa ny fotoanantsika somary efa mamaraparantsika so misy teny famaranana ihany koa fanentanana amin'ny teny anglisy ia alohany anaovako teny famarana amin'ny teny anglisy dia tehiteny za hoe limité anao a amin'ny zavatra ataonao a raha tsy mahay miteny anglisy omanden'izao no avinao a hiakatra directeur anao hiakatra DG anao atsoatsy a ho entrepreneur agoavana ampio fahaizana teny anglisy la izy so that's the reason why I invite you guys to learn English because this is inevitable you're not gonna like spread or be better all around the world if you don't know how to speak English so if you want to be like me you gotta join us at American English Camp so Mr. Beta Katumpuku that's all I can say from American English Camp thank you everyone ankasitrahana iavynivony aisy ny vahiny teto amin'ny fampalalambavao tamin'ity alina ity yes thank you dia izany koa ary tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalambavao amin'ny izao alina izao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany zadintro fa mbola misy ny fandarana la invité du jour iarahanao amin'ny gasikara fenisoa aoriany izao fampalalambavao izao ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny rampitsingay veloma tompoko Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si